fa taorina ny fametrapelany ny Prime Ministre teo aloha Andriamatoa Coly Roger ny olom-pirenena tsirairay manana ny ambarany, manana ny fepetrany mahakasika ny mety ho Prime Ministre na ihany koa zany izay ho voatendro Prime Ministre. Raha tsika ao anatin'ity fanadidina ity ny hevitry ny olona teny an-dalambe teny sendra ny mpanao gazetana. Tamin'ireo olona fito nametra-panontaniana ny dimy nilaza fa tokony olona afaka mamany krizy sy ny sosalim-bahoaka ary hijery ny tombon-tsoim-bonana no mipetraka amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Hoe mijery ny majinika raha tsy le variana ao amin'ilay vaventy eo foana, tsy le titena be eo ambony eo foana, ny eo ambony eo ihany no jerena fa ny aty ambany tsy jerena. Ohatranay izao mivarotra aty dia enjehana dia le ho aiza nefa ny asa tsisy ohatr'izany. Hoe mba hiasa ho an'ilay majinika aty amin'ny sisiny aty izany mba hoe omena tsena fa tsy enjehana efa mba maka sisiny hoe ohatr'izany. Olona zany tena mahatsapa hoe inona no tena fahoriam-bahoaka fa raha dinihana zany ka tena romboademineo zany tena fahoriam-bahoaka fa ny tena njady ary tsy dia tena voatsoan'ilay fanontaniana zany le vahoaka. Za anisan'ilay vahoaka na dia hoe manana ny asako ary mora be da be ny olo tena mijaly lavitra amin'izao hitako. Izay no tokony eritreretin'ilay fotoana fanjakana fa tsy roa nalitoerina fotsiny ao. Zany hoe mila Prime Ministre tena miasa kokoa ho an'ny sosialy ve zany? Miasa ho an'ny vahoaka, izay ny tena vehivavy. Alefa mpanantenana be da be ka fa rehefa tonga eo zany zavatra fa mamaky azy zareo. Olona ty tanindrazana fa tsy mijery ny tombotsoa manokana sy ny tenany rery ihany fa manasoa vahoaka sy ny fiarahamonina sy ny vahoaka madinika ho an'ny malagasy rehetra zany. Moa zany zao raha tsy mahay politika fa rehefa manaraka politika dia ohatrany hoe rehefa olona voatany zany ny président dia tokony ho côté indray zany tokony hoe olona côté zany ny Prime Ministre dia olona manana ny ato zany tokony hoe mahavita tena hoe manatanteraka ny asa akinina aminazy afaka mamaly ny etaetam-bahoaka sy mamany olana ara-tsosialy amin'ny vahoaka sy mampandeha ny raharam-pirenena. Le olona tsy anasa zany tena mba hakelezanay hainy fampangalatra be dia be ny any ambany tanàna feno rano mba jerevana daholo mba tsy hangalatra zany mpangalatra tokony endrehana fa tsy izay mpivarotra ty zany no endrehana. Mba jerena zany le vahoaka madinika fa mitsiposiposy kely daholo fa tsy tia tena le mpitondra ao ambony ao. Izay zany mba teneninay. Lasa tia tena be daholo zany le olona izay tonga dia tia tena, izay mitondra ao dia tia tena be daholo. Dia le majinika ty zany lasa inona moa zany filazana lasa mafiady 4 mebetsaka mpangalatra mebetsaka lalana vao maika atsaty ambalahana ny tsabona lasa ho an'ny biby ny fa. Izay Prime Ministre mahavita azy tia ny vahoaka mba manavotra ny fiainam-bahoaka fa mazana izao fiainana izao. Izay mba mahalala hoe inona no mahazo tsara ny fiainam-bahoaka sy mijery ny madinika. Iray tamin'ny fitonantaniana ihany no nilaza fa tsy mampiova na inona na inona izay voatendro Prime Ministre eo na iza na iza. Misy ny aloha sarotra Zany lasa tonga an'ilay politika inona ny anton'izay? ny politika misy ny tsy dirako fa aloha misy ny dia manano tena rery amin'izao. Hitanao ohatry zao firy-taona tsy miasa mameno mbady aman-janaka nefa ndreo miantoka tena fotsiny. Lasa tsy manan-tena ninona ve zany ianao na iova io? Izay mitondra fotsiny dia izay mety mandahatra amin'izay fitondrana moa dia efa izay mahafinaritra ny saiko na iza na samby tiako daholo zany dia tia eo. Anarana Prime Ministre 4 no natolotry ny solombavambahoaka PMP omaly. Anjara filoham-pirenena mandray ny fanapa-kevitra izay ho Prime Ministre ary tsy ho ela no ivoahan'ny anaran'ny mpandimby ny Dr Coly Roger.